faly miarahaba asika rehetra mpanaraka azy tapaka ny watawata gasy ny tenako androany isika de ndeha resadresaka mahakasika ny fampitandremana izay nataon'ireo mpitandro filaminana mahakasika ireo olona izay mikasa hanakorontana sy hanohitohina ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Fa mialohan'izay dia aza dindro ty manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Ary aza dindro toraka izany ihany koa ny milike ny vidéontsika ary aza dindro hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana amin'ny tonga watawata gasy ohatran'izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa vetrany tonga de vavany ndao ary. Efa natsipoka tary ampiantohana moa dia niresadresaka antsika androany dia mahakasika ny fampitandremana izay nataon'ireo mpitandro filaminana izany hoe ny monaty zany. Fa mialohan'ny idirantsika amin'izay dia ndao aloha ho resahantsika kely ny mahakasika ireto point madinidinika ireto izay tsara ho fantatry ny be sy ny maro izay mpanaraka an'ity watawata gasy ity. Marihiko etona fa ny watawata gasy tompoko dia tsy antoko politika ary tsy miandany amin'ny toko politika na atsy na eroa fa ny watawata gasy dia olona tsotra ary neutre. Faharoa manaraka izany ny watawata gasy tsy de miditra lalina amina resaka politika fa ny ataon'ny watawata gasy dia mamaky anireny lahatsoratra gazety izay avoaka nireny pejina gazety reny ohatra hoe le JT, ny gazety koa radio mangarahara, ny vaovaon'ny Kolo TV sy ny sisa. Izany hoe ny watawata gasy dia tsy mamorona anireto contenu ireto fa mamaky izay contenu hita miely ao anatin'ny Facebook. So de manko misy gaga anhoany hoe nahoana ny watawata gasy no manao anireto publication ireto zavatra foroniko tompoko ireo fa zavatra hitako ao anatin'ny Facebook amin'ireny pejina gazety izay official ireny no vakiko amintsika rehetra hatrizay katramin'izao. Ka izany no mahatonga ny watawata gasy somary neutre ihany raha namakafaka sy nandalina tsara ary ny hen'ny vidéo izay nataon'ny watawata gasy hatramizay isika rehetra. Ny raha ny rehetra nahita moa fa efa andro maromaro izay no nisy savorovory teto amin'ny tany sy ny firenena izany hoe savorovory izay fidinana andalambe nataon'ireo volana kandida talohan'ny fifidianana. Tsy mitsahatra mihitsy nefa n'izany savorovory izany mandraky tiny androany fa mbola manao fitakina hatrany moa ireto volana kandida na efa tsy nahomby aza ny fitakina izay nataon'izy ireo mandraky tiny androany. Ka manoloana izay hatrany dia nandray fepetra ny monaty izay nilaza mazava tsara fa tsy azo atao ho izy ireo ny manao hetsika fanakorontanana na miendrikendrika ho fanakorontanana amin'izao ankatoka ny hivoahany voka-pifidianana official izao. So de manko misy any mitetetika ny hanongampanjakana na koa manao tetika rehetra izay hatonga ny voaka malagasy hikorontana sy hiditra amin'ny izay krizy sy fanakorontanana izay ka tsy eken'izy ireo izay ary ho entsitra dia hentsitra tokoa ny sazy ho an'ireo izay minia manao an'izany fanakorontanana izany. Ho entsitra ny sazy satria vahoaka mila fitonina ary mila filaminana tanteraka ny voaka malagasy amin'izao fotoana izao ary profiny izany moa ireny fidinana andalambe izay nataon'ny volana kandida tsy de nahitana olona maro loatra ny nanaraka azy ireo. Midika izany fa ny voaka malagasy dia isany efa tena leo amin'ity korontana lava ty ihany. Leo korontana lava ny voaka malagasy fa ny zavatra mahagaga sy voatsikaritra hatramin'izay ka mandraky tiny androany dia izao. Isaky ny misy fanakorontanana sy fanonganam-panjakana dia matetika tsy ny vahoaka any amin'ny faratany mihitsy no manao an'izany ary tsy ny faratany mihitsy no manao an'izany hetsika fanonganam-panjakana izany fa ny tena manao an'izany hatramin'izay ka mandraky tiny androany dia ny vahoaka ao Antananarivo avokoa. Mety midika inona izay zavatra izay? Sa rehefa vahoaka Antananarivo ny marary dia izay ihany ny tena tsapa sy hita fa tena marary sa Antananarivo rery ihany ny atao hoe tena Madagasikara? Ka izay zao ny fantaniana tena isany manitikitika ny be sy ny maro satria manko rehefa mihetsika ny voaka Antananarivo dia avy hatrany dia raikitra izay korontana izay. Nefa tokony mba samy manaja ary samy mifampiaino ny faratany rehetra fa tsy izay marary ny Antananarivo ihany no marary n'ireo faratany rehetra ireo. Ka eto milaza hoe aoka izay ny fanakorontanana ary aoka izay ny krizy lava tsy misy fiafarany fa ny Madagasikara raha mahita amin'izao fotoana izao fa tena tafalatsaka anatin'ny krizy lalina vokatry ny hetraketrakin'izay adilahy politika sy ny fanonganam-panjakana lava tsy misy fiafarany izao. Fa izao tompoko fotoanany tokony hisiny latabatra boribory amin'ny fifampiresahana amin'ireo olom-pirenena rehetra sy ireo olona mpanao politika rehetra mba hitadiavana marimaritra iraisana hampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Ajanoko hatreo aloha mahakasika an'ity vidéontsika amin'ity indray mitoraka ity tompoko lasy tompoko vavy manasanareo hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba ahafahana mandravona an'ireny hevitra rehetra reny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasanareo ihany koa ilike ny vidéontsika ary manasanareo antanandroa hatrany hiabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amin'izay sy tonga watawata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka de mirary soa.
tsika ziobe mitiavako anao tsy mio omeka me mito sasany anao tsy falovy aminao zao tsiany fa mahery fitiavagna atolotro anao tany hesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kazamiagnatsy zaho tsy agny fa mahery fitiavako anao kazatao adala zaho tsy agny J'étais